Ny fikambanana zagasy raha nanotrona sy lahatra nanotrona vehivavy ato anatin'ny zagasy tamin'ny andron'ny 20 mars zao dia mbola tsy miova hevitra akory satria mbola mitazona foana hoe hamakasy atsika tsy hitovy mihitsy ny lahy sy ny vavy fa samy manana ny asiny ny vehivavy manana ny asiny, lehilahy manana ny asiny ny fiarahamonina ary tsy hitovy ary tsy ampitovizina mihitsy ny lahy sy ny vavy fa zay asin'ny vehivavy zay no nahatonga anay hoe ny vehivavy samy vehivavy mifanome asiny. Raha misy zany ny andro ankalazana zay hoe andron'ny vehivavy zay ny andraisanay andro hoe andron'ny vehivavy dia rariny raha ny vehivavy zagasy tonga ny lahatra nanosina an'ilay vehivavy voakazy fa zay dia mametraka hoe zany miralenta zany tsy fisainana gasy zany ary tsy mety amin'ny gasy. Okazio miralenta mahatonga izy tsy mety amin'ny fikambanana zagasy dia raha miralenta zao dia hoe ohatrany hoe makatoa ny fanambadian'ny lahy sy ny lahy dia lasa akatoa ny fanambadiany vavy sy vavy zay lavitra ny fiarahamonina gasy fa dia hoe ny asin'ny vehivavy izay ny zoany. Rehefa omenao hasina izy dia mananjo izy, rehefa hajainao zoany dia manan-kasina izy dia fanajana zany no mamelona an'izay asiny izay dia ohatran'izay koa ny lahy dia izany zavatra zany efa fiarahamonina ihany fa ny zavatra fotsiny hoe tsy ekenay dia hoe hifanambany hoe ny lahy ambony na ny vavy mombany na ny vavy ambony na ny lahy mombany zay fa voafatry ny fiarahamonina mazava hoe zao ny asin'ny vavy zao ny asin'ny lahy fa ny asiny